eny tompoko ny teniko voalohany dia miarabantsika rehetra fiangonana zay efa tonga somatsara ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Arabaina ianareo fa doka soa ary amin'ny anaran'i Jesosy no anambarako fa dia ahitan'Andriamanitra miasa ianareo androany. Ahita ny herin'Andriamanitra miasa fiainanareo ianareo. Amen na. Dia arabaina tahaka izany ihany koa ianareo izay any tokantrano ka manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra, amin'ny alalan'ny YouTube, amin'ny alalan'ny Facebook ihany koa. Mino aho fa zay ataony Andriamanitra eto dia ho ataony aminareo any tokantrano any. Satria azo antoka fa eto Andriamanitra, eto izy, aneo ny maha-Andriamanitra azy. Dia hoy aho hoe andao iray fo, iray fanahy, iaraky tehaka fara zay mafy be mihitsy isika. Raha mbola misy mafy zany any dia ataovy. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Halleluja, amen. Dia omena voninahitra ny Andriamantsika tompoko. Ho atombotsika ny fotoam-pivavahana eto dia avy hatrany atombotsika amin'ny alalan'ny vavaka. I vavaka mifontsika isika mba tena ho tahin'Andriamanitra be ty fotoam-pivavahana ity. Ary araky ny nambarako teo ny tsirairay avy amintsika dia hoentsika mambavaka mba samy ahitan'Andriamanitra miasa. Ka na inona rehetra mety hoe misy amin'ny tenanao tonga eto dia aza misalasalana mirorosaina fa minoy ianao fa Andriamanitra dia manasitrana. Nanao an'izany izy tany aloha dia mbola manao an'izany izy manaraka ankehitriny, ary mandra-pantahoantsika ity tany ity dia mbola miasa manasitrana izy. Amen. Aza mametra an'Andriamanitra mihitsy ianao fa dia saintsainy foana hoe ny olona maty azy no velomin'i Jesosy. Ka ny tenanao zay marary ve ahoana moa tsy ahaizany manasitrana anao? Izy no mpanasitrana. Ho tanterako ho ny faminaniana nampitondriany an'i Jeremia mpaminany ny fanasitranana anao. Deo hivavaka ho amin'izany isika. Tompo-Andriamanitra, lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Misaotra anao zahay fa efa eto anao, fa efa miahy sy mikarakara nyity fotoam-pivavahana androany ity ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, ahita ny herinao miasa eto izahay, ahita ny fagaganao lay tsy toa ho ataonao eto izahay. Ka na ny marary, na ny manaolana, na ny mandalo zavatra sarotra indrindra dia anehoanao fa ianao no Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Enina dia rana namanay any tokantrano azy mamindrafo aminy anao, medika ny anehoanao ny herinao ihany koa ry zareo any tokantrano any. Misaotra Tompo, afafoka amin'ity toerana ity ny rano Jesosy ka hivoaka mpandresy izahay, ary tsy efa na inona ny devoly fa resa teraka amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Andriamanitra. Halleluja, amen. Anoisantsika ny fotoam-pivavahana dia hitarika antsika amin'ny raha anankitelo reto namana izay mitsangana hitantsika maso reto ataovy amin'ny fonao rehetra ny fanompony an'Andriamanitra amin'ny alalany hira tompoko. Alefa azy. Halleluja. Andaontsika mbola hitehaka mafy be ho an'i Jesosy. Dia andaontsika mbola hiorakoram-pifaliana fa ho an'i Jesosy rery ihany voninahitra. Halleluja. Dia mbola ampifaliana hatrany tompoko no hanamafisana ny arahaba izay efa nentim-panompon'Andriamanitra teo ho antsika tonga eto amin'ity tokantranon'Andriamanitra ity hanompo azy sy ho anao izay ho atokantrano dia tonoiny amintsika rehetra ny fiadanan'Andriamanitra, tonoiny amintsika rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra. Hoy ny tenim-panompon'Andriamanitra teo hoe ahita ny heriny ianao dia tena ahita tokoa ianao. Fa zao ny finoana ao anatinao ampiakaro sa zany ve? Satria raha tsy amin'ny finoana ozy ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'izany hoe na Andriamanitra dia tsy afaka anao nininona mihitsy rehefa tsy ianao no mino. Sa tsy zany ve? Raha mino anao taontsika mbola hiteha-tanana dia mbola sy iorakoram-pifaliana ho fametantsika voninahitra an'Andriamanitra.
Iteran'Andriamanitra avy hatrany tsika ankalaza satria mendrika anazy ny fahalebiazana hatrizay ka ho fanajantsika an'Andriamanitra zay manatrika eto amin'ity toerana ity andaontsika topoka hitsangana amin'ny voninahitra anazy iterana azy ianao androany ataovy mahafapo an'Andriamanitra mihitsy le fiderana zay atolotra ao anazy ataovy tena reny sofiny tsara mihitsy ka na dia izy ara dia mitongilana tsara mihitsy mihaino ny fideranao ary tsy hatafatombony izy fa hiditra an-tsehitra amin'ny fiainanao eo amin'ny tokantranonao eo amin'ny ankonanao raha mbola mihinanao dia mbola sy te-tanana dia mbola orakoraka ho an'i Jesosy iany ary tompoko andaontsika hideran'Andriamanitra avy hatrany Sesosio, mi dera si mancalaza mi amaranao. Sesosio, alleluia, 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 alleluia. Mi dera si mancalaza mi amaranao. Sesosio, minera si mancalaza mi amaranao. Sesosio, alleluia, 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 Hosanna, 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 Midera, Hosanna, 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 Midera. Midera si mancalaza mi amaranao. Sesosio, midera si mancalaza mi amaranao. Sesosio, alleluia, 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 alleluia. Hosanna, 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 Lidera, Hosanna, 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 Lidera. Sesosio, midera si mancalaza mi amaranao. Sesosio, alleluia, 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 alleluia. mendrika orakoraka mpifaliana be ny Jesosy atipontsika eto androany mendrika tia tanana mafy be ny Jesosy atipontsika eto androany ianao tena ho sambatra satria atsapan'izany hoe herin'Andriamanitra miasa izany ao anatin'ny fiderana izay ataonao afaka hikasika anao ny tompoko afaka hiditra an-tsehitra ao anatinao Jesosy afaka meno izay rehetra bangy ao amin'ny fiainanao androany dao tsika hiaran-kankalaza sy amin'ny voninahitra satria
isika izay manompo an'Andriamanitra zao dia nataontsika hiderana azy. Ny fiainantsika dia fiderana anazy. Ny fiainantsika dia fanomezam-boninahitra aminazy. Misaotra Jesosy eo. Ndreto indray ny vahoaka anao androany miankohaka mankalaza hatrany ny anaranao. Halleluja. Atao avy amin'ny fonao rehetra atsangano tananao fametantsika voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Amen. natao zay anandratra natao zay ame voninahitra anao ka raha mba misatratra ny tananay dia ho anao Jesosy raha mba mitehira ny vavanay dia ilaza ny fahatsisaranao ilaza ny fahalebiazanao momba nay rehetra mihitsy Jesosy eo dia fanandratana sy fideranao anao Jesosy eo dia hita ny voninahitra ao zay androany dia hita ny herinao zay mesay eto amin'ny toerana ity raisy ny fideranay miankohika izay Andriamanitra amen satria raha mbola velona izay dia natao zay fideranao raha mbola velona izay Andriamanitra dia ny momba nay rehetra ho anao satria natsanganao zanakao zay Jesosy eo natsonao zay fanomponao Andriamanitra amen
miankoiky izay miteranao mame voninahitra anao Jesosy io miteranao zay androany amen amen Zany atsangano tananao famezana voninahitra Jesosy. Halleluja. Luna
voninahitra anao zahay mitsaoka anao zay satria tsy misy azo valana aminao miankohoka aminao zay satria lehibe ianao hatrizay ny fahalehibiazanao tsy mio akimpiano masonao akimpiano masonao dia saintsaina hoe iza moa io Andriamanitra tompoinao sy ivavanao io tataka ny ahoana ny momba azy fantatrao mazava antsakany sy andavany ve io Andriamanitra io atraizany tena finoanao azy dia hoy aho androany hoe raha mino anao mino azy mino ny heriny mino ny zavatra aina tao dia hoy aho hoe tongava aminao arak'izay inonao marary ve ianao minana fampanasitrana izy tongava aminao arak'izay inonao ao anatin'ny olana ao anatin'ny ady ao anatin'ny zavatra farazay mafindritra ve ianao ankehitriny kanefa minanao fa izy no lay tsy mivoamaly samihoary mandrakizay ka zay nataony fahiny dia inonao fa ho ataona ankehitriny dia hoy aho hoe tongava aminao arak'izay inonao miandrandra zava-tsolonlanitra avy ianao ankehitriny misy zavatra lehibe tena mba andraindrainao ho ataon'Andriamanitra aminao dia hoy aho hoe mino ve ianao fa ho vitan'izany dia teneniko amin'ny anaran'i Jesosy tongava aminao arak'izay inonao manarika an'ity fotoam-pivavahana ity zany Andriamanitra izany Jesosy raha teo no efa nteny fa hitovontsika izy raha mino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra tompo mamindrafo amin'izao fiangonana izao ianao mamindrafo amin'ny olona rehetra toka manarika an'ity fotoam-pivavahana ity ianao eny hatramin'ireo namanay zay any atokantrano any mamindrafo aminy ianao eny ireo namanay ny ampitan-dranomasina zay efa manaraka mivantana an'izao fotoam-pivavahana izao mamindrafo aminy ianao anio no amarininao ny teny aloky ny vavako fa aneo ny Andriamanitra tsy to anao ianao amin'ny rehetra na ho anay eto toerana na ho anay any amin'ny tanàna misy anay ihany na ho andreo namanay any ampitan-dranomasina matoky anao Andriamanitra fa zany vavaka ataoko zany dia ianinao ary tanteranao fa ny devoly manakana zany vavaka ataoko izany tsy tokany an-danitra resy amin'ny anaran'i Jesosy ary ny devoly manakana valim-bavaka sy ny faniriana zay nitonoko teo tsy ho tanteraka rava amin'ny anaran'i Jesosy manana fahefanao matohatra ny fahavalo misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amen samy makatoerantsika tompoko andoantsika amin'izao fotoana izao iroso hitondra ny fanatitra manana anao fasahina manome manana fasahina manome anisan'ny lakile mpitahina anisan'ny lakile mpitahina fitahina arabola ohatra dia ny fanomezana fanatitra arabola mazava be mihitsy ny tenin'ny baiboly ahoana ho Andriamanitra amin'ny boky Malaky entinareo ozy izy ny ampafolokarena rehetra mba sikanina ho antraniko dia izaho ho toetra amin'izany aho fa hosokafako anareo varavaran'ny lanitra ka ampidinako fitahina manambiampo anareo raha nomana ny ampafolony ny amin'ny lafin'ny volanao zay niditra taminao ianao dia hosokafan'Andriamanitra tokoa tsy misy fitaka ny varavaran'ny lanitra tsy takatry ny saina tsy takatry ny eritreritrao fa teniny zany dia izy no anamarina hidina aminao ny fitahina arabola hitondra ny ampafolony amin'izay mety hoe asa vokatry ny taninao vianao na vokatry ny fambolena na fiompiana na zay mety hoe fananana hafa tokony anokananao ampafolony dia ho tahina amin'izay lafin-javatra zay ianao mahagaga nge ho Andriamanitra io ry havany tena mahagaga dia ankoatran'izay ahoana ho Jesosy ao amin'ny liko toko fahenina andimy fahavalo amby telopolo omeo dia inona ny teniny omeko anareo ho Jesosy
zany hoe ianao zany mila manome mba ahafan'ny jesosy manome ary rehefa manome izy manome mihoatra tena mihoatra no zay nomeny anao isika maha-olon'andriamanitra atsika tsy tokony irorosainy na isalasala hoe mitombona ve za sa tsy mitombona dia ahoana tokoa ny fomba ataon'andriamanitra raha anome mihoatra no zay nomeko izy tsy takatra ny sainao zay mahatonga mampahery hoe mila manana finoana ianao fa raha mino anao dia izay inonao no ataon'andriamanitra aminao amen ka dia engane tsy ho kristianina anarana fotsiny antsika tonga eto na ho kristianina hoe malalan'andriamanitra amin'ny saina fotsiny fa olona tena resy lahatra fa misy andriamanitra tsy miova izy omaly anio ary mandrakizay tena ho resy lahatra fa zay inonao dia ho ataon'andriamanitra aminao tokoa alleloia zao ary anao hira anankiray sika iarahantsika manompo ny tompo ao anatin'izany dia ho anareo izay efa nitahin'andriamanitra mitondra ny ampafolony ety alohana ety misy boaty dia asadiny fa eto alohana eto misy ny fanohanantsika ny émissiontsika ho anareo zay teram-panahy ho amin'izany dia manatona ety anoloana dia safady tompoko sao dia tsy voalazako indray ity filazana ety fa ao anatin'ny firosontsika ety anoloana raha misy amintsika amerina an'ilay ezaka manokana etsika anadiovana ny tanàna antsika anamboarana ny hotsika amin'ny te malagasy hoe lavapiringa manara-penitra dia manatona ety alohana zany ianareo raha misy kosa tsy mbola nahazo ale fisy zay entinao mandray anjara dia manatona ihany koa ety anoloana ianareo zay ngamba nytompoko no filazana tiako atao dia mahazo mandrositsika fa rehefa aveo tatazana eny toerany ihany fanatitra fanaontsika mazatra anompo tompo amin'ny alalany hiry isika rehetra ao anatin'izany tompoko
isoratsy an'Andriamanitra zay fiterana zay narantsika fanomezana fanatitra izay. Halleloia, halleloia. Andreny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Dia aoka no mila tsofina tsara ianao enozy alazain'Andriamanitra fa zay teneniny amintsika eto dia tian'Andriamanitra iainantsika ary raha iainantsika dia tena azo antoka mihitsy fa tsy hitovy amin'ny olona rehetra ianao fa tena hafa mihitsy ny lalana hitonan'Andriamanitra anao. Amen. Na ny toetsainao ary iova. Halleloia. Ka dia andeontsika hanao hira andininy voalohany ihany. Andriamanitra magaga vitsy zay hira izay dia iroso ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Rakotoaritoanina Mino. Pasteur atsika hitondra ny tenin'Andriamanitra momban'ny herin'Andriamanitra eto. Dia ao anatin'ny fandrenesana tenin'Andriamanitra ianareo izay tsy mbola sitrana tao anatin'izay fiderana ny arahantsika nanatanteraka izay dia minoy ianao fa ao anatin'ilay fotoana andrenesanao tenin'Andriamanitra dia mbola afaka hiasa foana ny herin'Andriamanitra nasitrana. Zany hoe ao anatyity fotoam-pivavahana ity zany dia tsy janona hiasa Andriamanitra. Dia raisy hoe toronao indray zany zao no sitrana. Toronao indray no afaka. Toronao indray no voata. Mino zany ve nareo? Asio teka mafy be azy e. Teka ho an'Andriamanitra fa tsy ho an'ny olona. Halleloia. Andriamanitra magaga. Apetrao amin'ny fonao tananao. Amin'ny fotsika rehetra no anaovantsika an'izay hira izay. Amen. Zany mihitsy anao Andriamanitra, ianao lay magaga. Tsy takatry ny sainay ny asany tananao. Misaotra, misaotra. Tsy ianao atao Andriamanitra. Ao anatin'izao andrenesanay ny teninao zao dia efa miasa ianao. Amen. Atsakany ny tanantsika rehetra. Atsakany ny tanantsika rehetra. Ataovy amin'ny fonao zany hira izany. Fa lehibe ianao. Amen. Fa lehibe ianao, fa lehibe ianao. Erana wati fa lehibe ianao. Mideranao Jesosy. Magaga ianao. Magaga ianao Jesosy. Miderana fanay masina. Mahery ianao, mahery ianao. Halleluia.
mahery anao dia horaintsika ampiafatana ny mpanopon'Andriamanitra tsy kosa afaka maka toerana tompoko. Alléluia. Alléluia. Amin'ny anaratsoan Jesosy ny ara-panantsika rehetra atao anatin'ny efitrano manompo ny tompo soantsika rehetra ny tokantrano manaraka izao fotoana izao. Alléluia. Reny fanako fa eto Andriamanitra. Tsapako fa tena miasa eto Andriamanitra. Ary miasa any aminao izay manatrika izao fotoana izao na mivantana na any amin'ny toerana izay misy anao. Mity hafa fa marina izany ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Alléluia. Amen. Makasitraka andray aman-drentsika pasteur Randrianay Vravelona Taolo famivady mame anazy ao fotoana izao izarany afatr'Andriamanitra ny tompony ampitombo hatrano fahasoavana ao amin'izy ireo. Amen. Tsapako fa miasa ao amin'ny Andriamanitra ary lehilahin'Andriamanitra izay vavin'Andriamanitra tokoa izy ireo. Tiaka ho antombotsika ny afisidy. Amen. Alléluia. Amen. Mbola ao anatin'ny loha hevitra mandravasaka antsika izay horaisitsika androany ary hatrany amin'ny Coliseum hatraiza ve? Dia andray an'izany tsika. Amen. Ny fandravana sakana izay ho tanterantsika amin'ny trésor ao amin'ny Coliseum dia anasana antsika menakavy aoka tsy ho raté occasion ianao fa fotoanan'Andriamanitra fotoananao io andraisanao izany fandravana sakana izany. Androany dia be dia be ny sakana raha avy eo amin'ny fiainanao fa amin'ny fotoana io koa dia mbola indray mihoatra lavitra ianao raha ho avy amin'izany fotoana izany. Amen. Alléluia. Eny ary vavaka fotsika hiteny hoe androany tompo dia misokatra ao ho an'ny teninao. Misaotra tompo miteny ianao. Izany nentinao nanamboarana izao tontolo izao. Lehibe ny teninao satria manambaranao. Miteny amin'ny alalako indray ianao ary mikasika ny fon'ny olona. Izay rehetra mandeha izao fotoana izao manatrika izao fotoana izao dia tsy diso anjara mihitsy izy androany. Ary amin'ny anaran'i Jesosy ninninona mety sakana asana devoly fanengelenana ao anatin'ny fampitana ny teny ravaravako izany potipotihako izany amin'ny anaran'i Jesosy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Tahina tokoa izay tsy raray avy. Amen. Ny asan'ny apôstôly 12 nandeha hovakitsika izany tantara izany ny eo amin'ny 9:20 sy 3:20 avy hatrany no hovakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly 12 andininy 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy sao voasoratra. Ary ny vahoaka ny arantsangana mely azy ary ireo gouvernoura nanaisotra ny lambany ka nasaina nokapohana tamin'ny azo izy 3:20 ary noho nefa nokapohana mafy dia mafy izy tena taontaotra amin'ny maizina ka nasainy ny ambina azy tsara ny mpiandry tranomaizina. Eo aloha izany dia ohatrany hoe tsy fantatsika hoe iza le izy fa ao amin'ny andininy ambany ao dia ilaza ny tantara fahalohany dia tsika tsy fantatra aloha le izy izany hoe nisy olona izany teto voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy iza moa izy ireo fa Paoly sy Silasy aloha tonga dia teneniko. Ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany dia ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy 2:20 avy renina kely azafady. Ny vahoaka ny arantsangana mely azy ahoana hony? Tsy fantatra hoe ianao koa ve mahatsapa misy vahoaka mitsangana manohatra anao misakana be mihitsy ve tena nenizy ireo lahy vahoaka mihitsy ary tsy izany ihany fa ny gouvernoura tsy ny vahoaka rery fa hatramin'ny gouvernoura voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny arantsangana amely azy. Tena ao anatin'ny zavatsarotra be izany olona izany. Raha hoe ny zanakanadany na hoe ireo olona vitsivitsy teo an-tanàna fa ozy ny vahoaka ninona hoe tompoko ny vahoaka ny arantsangana mely azy ary tsy izany fa ny gouvernoura mihitsy no efa naninona koa nanaisotra ny lambany.
Ary tsy vitan'izany fa nasain'ny kapohana mafy dia mafy ozy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 5:3 kapohana tamin'ny azy izy dia toy izay 3:20 ary nefa no kapohana mafy zany naboritana izy zany satria lehilahy izy ireo dia kalsona zany sisy ananaovana hitam-bahoaka teo zany tena hoe tsy mora zany raha fijerena amin'ny maha-olombelona raha jerena zany dia hoe resy afa-baraka mbola tsy nisy olana ohatry ity reo ve le mpanompon'Andriamanitra naboritana mihitsy ary ny samborina dia nokapohana mafy dia mafy fa izao tsy ampy zany fa mbola nahiditra tao an-tranomaizina ozy ny tenin'Andriamanitra nahidina tao an-tranomaizina izy dia toy izy antsika ny 4:20 zao ny voasoratra ihany koa hoe rehefa nahazo teny toy izany raha lehilahy tena taony tao an-tranomaizina anatiny indrindra da iza hono hoe anatiny tsy anatiny any amin'ny chambre fa any am-pojy anatiny indrindra ary ny tongony no bolokiny mafy tamin'ny boloky hazo ry havanao amin'ny fomban'ny olombelona dia tsy manana vahaolana tsony reto lehilahy reto tsisy azony atao tsony efa ny governorany no nikapoka anazy ny vahoaka ny aran-tsangana mely azy tsy fantatry ohatry ny ahoana zao fahasarotana trianao ohatry ny ahoana zavatsarotra trianao ry hava-malala izay manatrika izao fotoana izao izay manompo an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ohatry ny ahoana ny atrika isehon'ny olana zavatsarotra defi atrianao fa izy ireo lahy reo dia niatrika zany izy ireo ary tena hoe tsy mora zavatra natriany ranomason'ny olombelona no mitazana azy tsy nanana tongotra tsy nanana moyen na fomba entina mahana ny olana izy mety lavitra mihitsy ny fomba ivoahany ao efa ny vahoaka ny mandetika gouvernoura ny mandetika izatsony tsy misy azy eterana raha nita maso fa izao nanoloana andreo zavatsarotra nanoloana ny sakana satria nahoana tsy afaka manao ninina fa mikadra amin'ny teny iray dia mikadra tena nikadra mihitsy tsy afaka mihitsy tena ao anatin'ny zavatsarotra tsy manana moyen tsony ivoahany mety ohatr'izany angamba zavatra misy eo amin'ny fiainanao raha jerena toy ianao hoe tena tsisy moyen tsony sans issue tsisy ivoahana tsony ahoana fomba tavavoakana amin'ity zavatra ity tena lavitra ny fatana kitay tena hoe tsisy ifandraisana tena sarotra ny mbola ivoahana amin'izao zavatra izao fa tena voasakana tanteraka ao anatin'ny sarotra tanteraka fa raha nisy zany zavatra natrihan'ireo lehilahy anankiroa ireo zany dia toy izy antsika ny tenin'Andriamanitra hoe inona netiny ny alana tao anatin'izany zavatsarotra izany ahoana ny fomba nandreseny izy ireo lansakana izay teo amin'ny fiainany ianao ngamba mety manana zavatsarotra tokoa toy izy ianao hoe inona ny ataoko tena very hevitra ao tsisy azoko atao intsony mba fantatro tanana tongotra tsy afaka manao ninina vola tsisy aza-besaina fozy ny tenin'Andriamanitra 5:20 lasaritsika alefa miara-mamaky tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary noho ny namatonalina dia ny vavaka sy ny rafiderana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary ny haino azy ny mpifatotra aleluia afaka manao aleluia mafy be ve anao ahoana hono ny zavatra nataony ny vavaka hono izy mahafinaritra be fa rehefa mandika ny baiboly atoy zao hoe ny fotoam-bavaka tena hitako tena remarquable ary tena mampanao hoe wow ao tanatin'ny baiboly dia ny fotoam-bavaka ny Paoly sy Silasy tsisy clavier tsisy mpiderana ampahery fa izy ireo lahy ary ny tongotra voaboloky azo tsy hoe toerana mahafinaritra hoe palais fa any an-tranomaizina misy an'izy ireo lahy fa atao anatin'izany ny tranga ny situation ny zavatra iainany tsy mahafaly tena mampitomany fa atao anatin'izany tsy nitomany nataon'izy ireo lahy rahalahy mbo mpanompo ny tompo ihany ve tsika dia sosy isany farany dia fampiko netanetaka teo izy ireo lahy
teniteny hoe ohatry ny aisa sao jesosy rahalahy am'izao a dia sao ve mahazo antsika e tsy hoe rehefa kristianina akory ianao dia tsy andalo fanamby tsy andalo defi misy mihitsy ny defi izany tsy maintsy mitranga mpanompon'andriamanitra izy roalahy reo mety nieritreritra hoe vahoana ary zao zavatra mitranga izao fa izany kosa ry havana io fahoriana io zavatra izay atrehantsika io defi zava-tsarotra atrehantsika io dia io ry havana dia fahafahana iray ahafahantsika mahatsapa ny refintsika ny falebiazantsika ny maizy antsika izay ho jerentsika alleloia amen amen za joro vavolombelona fa ozy agnamenao ty paster ty ndray milaza zavatra ohatry ny tsieritreretiko fa isorako an'Andriamanitra fa ireo parcoursko tao anatin'ny fanompona dia mitondra ary mahatonga anahy tena manana zany fijery zany za dia nentin'Andriamanitra any amin'ny toerana be vola satria rehefa tonga ny rakitrako dia 500 alleloia amen any amin'ny tany be vola ny misy alleloia amen dia zany rehetrarehetra zany a dia mahatonga anahy manana fijery tena hoe ahoana izy roalahy reo raha tonga tao anatin'izany fiainana izany sy tsy tovizany amin'ny olona tena tompo ahoana ty inona no atao tena tsisy hevitra dia tsika ma tsy dia ositsika avana hoe vola ihany ny vahaolana vola ihany fa inona ho ny vahaolana ahoana fomba nandresena zany sa manomboka mivela izy a fa inona le izy vavaka fatsy vola tena nakaikanao hoe vavaka fatsy vola hoe elao ny fisainana izao tontolo izao hoe rehefa ilozan'ny vola dia perte teza nisy an'izany fa rehefa tonga ny vola oe nanam-bola raha izany ny zavatra anainako tsy hitsangana mihitsy aho tena resy aho zany raha izany satria tany amin'ny tany be vola raha tsy zany ve 500 ny volako alleluia amen halleluia ny vavaka nomboka ny vavaka izy roalahy isaorina ny Andriamanitra faty ny vavany tsy nitapenana voro-damba tsy afaka miteny fa mbola afaka miteny ny vavanao raha mbola afaka miteny tsy maintsy tafavoaka ianao halleluia tsy maninona zay tsy anana ny tananao tsy maninona zay zavatra mitranga eo ry havana fa rehefa nomboka mivavaka izy roalahy reo nanomboka ny vavaka ary tena ampianarana antsika ty vavaka anankiray ty izay nomen'Andriamanitra antsika rehefa hiakatra ho any an-danitra Jesosy tenitenina amin'ireo olona zay mpanaradia azy hoe hiatrika ny zavatra hito ambony tanareo andraso aloha tia ny moyen anisany omeko anareo entinareo miady mandresy reo sakana eo amin'ny fiainanareo ivavaka io fa tian'Andriamanitra tenenina dia izao rehefa tonga ny andro Pentekosta moa zay nandrotsahana ny fanahy masina ka niseho tamin'ny alalan'ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra izay tsy nianarana tamin'ny karne ozy ilay vehivavy anankiray zay pasteur mba ataovy ato ianarako toy zay tsy ianarana tahaka izany tsy atao tsenjery godobolo rikata tsy ohatry izany fa rehefa mentina fanamasina dia mikasika amin'ny vavanao dia mitenina ianao aza tsy azonao zay zavatra lazainao izay le teny amin'ny teny tsy fantatra izay lazay ny Efesianina andovaka itsika izay Efesianina izay tompoko Efesianina amin'ny anaran'i Jesosy vavaka tahaka ny ahoana moa zany no mampandresy ny sakana Efesianina 6 18 minaran'i Jesosy ary mivava mandrakariva ao amin'ny fanahy mivava mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra mivava mandrakariva ao amin'ny fanahy ao zany vavaka ao amin'ny fanahy zany andao jerentsika ny Koritianina ary mampianatra antsika hoe tsy azoko inona ny dikan'izany mivavao amin'ny fanahy Koritianina voalohany 12 13
Vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny andininy 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatro dia ny fanahy ihany no mivavaka. Fa ny saiko kosa tsy mahavanona. Alleluia. Ny tena tiany lazaina amin'io le fanahy anankiray efangezabe. Zany hoe ny fanahy masina lazainy amin'io. Zany hoe fanahy masina le mampivavaka anao. Fa sady mivavaka amin'ny fanahinao ianao. Alleluia. Averiko ny Efesiana milaza hoe mivavaha amin'ny fanahy efangezabe. Milaza n'Andriamanitra izany. Ny fanahy masina zany no mitarika ny vavaka. Tsy hainao hoe zany amorona azy mitarika fotsiny zao kanefa amin'ny fanahinao. Liza zao tompoka hoe zao miresaka vavaka ivavaka amin'ny teny tsy fantatra hoe reshabaragadisorobô. Dia janiko indray fa teny gasy azonao ve zany? Afaka hoentin'ny fanahinao le izy ao amin'ny fanahinao. Fa ny fanahy masina no mampiteny. Zay tenenina dia tsy haiko fa manomboka fotsiny amen. Ny vavaka amin'ny fanahy dia nomen'Andriamanitra ny kristianina andresena ny sakana raha zava-tsarotra sedrainy. Satria atao amin'izao tontolo izao eto sy Jesosy nahitanareo fahoriana misy zavatra triana ary tsy maintsy misy zany. Azakivy ianao hoe kristianina ve dia tsy azoko mihitsy efa pino za ngereto tena ohatrany efa tena efa mba miezaka mihitsy manao sitrapon'Andriamanitra. Tsy azoko fa mbola miatrika an'izao zavatra izao eny tompoko. Mitrangy zany satria nahoana na inona endrika fanoherana fahoriana mitrangy eo amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra efa nanome antsika fomba entina ivoahana. Amen. Tsy hoe Andriamanitra manao fangalam-pery dia zay fanasianareo ao zay ataovy ao hitako raha mafinareo. Fa Andriamanitra manome vahaolana manora antsika hoe ity ny lalana ity ny zavatra hoentinao mandeha. Ohatra hoe raha ohatra zao ny olona te hipita ranomasina roa ihany ny moyen. Na izy andeha sambo na izy andeha roplanina. Alleluia. Dia tahaka izany koa ivoahana amin'io sakana io. Raha zava-tsarotra trianao hoe tena korotana savorovory hoe tsisy manjary fiainako hoe tena tsy hitako mihitsy izay lalaka ivoahana aretim-be vola tsy misy ho any amin'ny dokotera tsy misy. Tsolana izay tsy misy. Tena eny tsolana izay tsy misy. Aza mba matahotra izay zava-misy zany ianao. Evo tonga vola dia mandrivoa amin'ny vata fa misy vola aza mandrivoa amin'ny volo zany. Na ozy ianao hoe tsisy vola perta very tsisy vola non fa izao vavaka izy rola. Vavaka izy vavaka tamin'ny fanahy izy. Rehefa mivavaka amin'ny teny tsy fantatra ozy ny 7:20 eo ambonimbony kely eo. Donc evakitsika Korintana 1:7-2. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra. Fa mifanahy ny tenena zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Halleluja. Amen. Zava-miafina. Ohatra zany fatakarako azy dia zao. Tsika zao rehefa miteny gasy dia Andriamanitra tahio mihitsy mba le tahio ny zanako ohatra. Fa raha vavaka amin'ny teny tsy fantatra ianao tena mety hoe raha ohatra mbola tsy manambady ny zanako ohatra dia ao amin'ny teny tsy fantatra mety miteny ka sy io mihitsy i Sylvine mba ho vadin'ny zanako. Tsy azonao nge zany. Azonao ve zany? Mialatsiny raha misy anarana mitovy ohatra zany fahazahoako an'ilay izy zavatra tsy takatra any amin'ny tontolo fanahy na ianao aza tena tsy azonao. Ozy izy mibokony Romana andao mbola namafisantsika anazy loatra. Halleluja. Amen. Tsara Andriamanitra. Amen. Halleluja. Tena mahery mihitsy mahery mahainao an'izany. Mahery mitondra an'izany. Sady zany mahery venao. Ozy ianao hoe tsy manam-bola zay ka inona ny lalana hoaizany alianay. Tsy olana raha misy volana tsisy vola ao fa Andriamanitra amin'ny fomba an'Andriamanitra no entina mahana krizy eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Tsy amin'ny fomba ny olombelona fa amin'ny fomba n'Andriamanitra. Rehefa nama krizy n'izy rola Andriamanitra tsy hoe manaova cotisation quota zany. Ahoana fomba namahana Andriamanitra ny olana? Orohoro tany rehefa avy eo vakitsika.
fandao lovakina le romanina anamafy amintsika hoe ay ve zany ny secret an'ity vavaka amin'ny teny tsy fantatra amen. Romanina 8:26 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika. Fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Zany tena ny vavaka ataonao amin'ny teny gasy zany faible. Oa dia zay. Fa le vavaka amin'ny teny tsy fantatra tena hafa mihitsy. Satria mbola tsy voatononao tamin'ny teny gasy. Noho izany aza variana vavaka amin'ny teny gasy e. Ny vavaka mandresakana fa le vavaka ohatriny ahoana vavaka amin'ny fanahy. Teneny hoe vavaka amin'ny fanahy. Ataovy mafy be ihany. Amen. Vavaka amin'ny fanahy. Vavaka amin'ny fanahy. Vavaka amin'ny fanahy. Halleluja. Zany mahatonga antsika hoe raha misy amintsika zao mbola tsy vita batisa amin'ny fanahy masina, mbola tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra, dia tsy tokony hipetrapetraka hoe zao ka efa pino any ay. Tsy afaka ianao raha vao zany. Ianao mila mivavaka amin'ny fanahy. Ahoana zany? Mila manatona anao rehefa ozy mpanampon'Andriamanitra hoe zao tsika dia vavaka ny olona mba handraisan'ny fanahy masina dia ametrahana tanana, dia rehefa nametraha tanana ianao dia inoy fa efa nandray. Fa tsy hoe ay sary izy zany. Fa tonga dia inona. Za tena nino hoe tamin'ny zava-tonga tatao fiangonantsika doza hoe tsy samy vavaka aloha fa tena findrany zany a. Halleluja. Ary dia tena findra tokoa. Tena nahazo tokoa. Amen. Fa tsy ahoana ary. Sangama mbola manota be ozy sasany ka mbola tsy mandray. Non tsy zany. Ohatrany hoe zaza rehefa teraka dia mananjo ny anana anarana. Rehefa nateraka ao amin'ny Jesosy tsika dia tonga dia omenantsika zany. Tonga dia raisitsika zany. Amen. Be dia be amintsika zao mety mbola tsy nandray an'izany ohatra na vitsivitsy ohatra. Androany dia raisy zany. Raisy zany. Amen. Halleluja. Ny fotoanantsika voafetra afaka hoe hivavaka ho anareo mba handraisanareo an'izany. Fa zao hoe androany dia oky ianao tsy hipetrapetraka hoe ay ve zany. Zany mahatonga antsika hoentin'Andriamanitra ty aminy. Satria voavahan'Andriamanitra daholo ny defi, ny olana, ny zavatsarotra. Voavahany daholo. Teneny hoe voavahany daholo hoe. Amen. Halleluja. Halleluja. Vavaka amin'ny teny tsy fantatra. Amin'ny maraina ianao rehefa mifody aza miaraba amin'ny vadinao aloha. Toy izay ary miavinavina indray chérie. Mbola matory ny olona dia mindana amin'ny fo. Dia manaova vavaka amin'ny teny tsy fantatra. Dia mbola matory ny olona dia vavaka amin'ny teny tsy fantatra ianao. Dia ny anjely amin'izay fotoan'izay hiasa amin'ny tontolo ny fanahy. Mafantatra moa fa amin'ny andro matory ny olona miasa ny mpamosavy. Ny olona matory izy mandingadingana plafond n'olona, mitaingitaingo fafa mandeha ambony tafon'olona. Mitsitsika mba tonga ny olona rary. Tonga ny olona ho faty izay mararirary. Mbola matory ny olona dia zany ny ataony. Dia tsika zany raha tiatsika hiasa Andriamanitra. Izy roalahy rehetra hoe ahoana re efa mikatra vera lahy sao dia mbola voafetaka indray mandeha eto indray. Fatsy ny rarahina izy roalahy zany. Fa ny vavaka amin'izay izy. Halleluja. Ozy izy hoe efa lasa ny gouvernoura mpiandry sisy ireo. Ay, afaka vavaka tsika. Lefaso amin'izay. Vavaka amin'izay Paul Silas. Dia nitarika hira indray dia vavaka izy ireo. Vavaka amin'ny teny tsy fantatra izy ireo. Ry havana fotoam-bavaka tena mahomby be mihitsy zany. Amen. Ianao zany tsy amin'ny heritaona vao hirava ny sakana fa zao. Tonga dia teneny hoe zao. Amen. Zao e. Zay mihinao zany dia mandray izy. Sao samy mila izany. Sao samy mila izany. Sao ny ilaiko izany. Amen. Halleluja. Halleluja. Sady zany e. Tamin'ny fotoana iny izy mila voaka ao anatin'ny fikatrana. Halleluja. Amen. Vavaka izy ireo. Tsy menatra n'ilay gadra namany. Reniainy tsara. Mba teny inona zany ataony zalahy reto zany e. Vavaka amin'ny fanahy izy miteny amin'ny teny tsy fantatra. Aza menatra ny vavaka amin'ny fanahy. Indraindray tsika dia menatra hoe ohatra mamenatra be olona izay ny olona inona zany teko zany Apolosy. Inona zany teneko zany. Ohatra mamenatra zany. Tsy tokony menatra tsika. Kanefa koa tsy ianao adalana hoe eny antsena ianao dia mivarotra ianao sady bora sara.
lasa fa amin'le tsisy mahita sady zany fa isaky ny misy fotoana occasion dia mitenena miteny tsy fantatra. Amen, halleluia. Za aloha tena efa nahita vokatra be dia be ny amin'izany teo amin'ny fiainako. Nisy taona ndray taona zay dia nandeha tany Angletera dia zao tenenin'ny olona hoe haute saison io ary tsy misy plasy. Fa za aloha nanam-ponoana hoe handeha. Efa namboariko netako. Ny olona tao an-trano efa nampaherana izy mivadika mba manana fiononana rehefa tsy mandeha dia mba mipetrahy. Toy za hoe ahoana mandeha za. Efa nitenena daholo hoe hatramin'ny avion tsisy plasy tsony. Be dia be ny paramètre izay milaza fa impossible any andeha. Fa ny Andriamanitra Dieu de l'impossible. Andriamanitra ny impossible ny Andriamanitra hoe mahay izy ahoana fomba hivoaka ao. Hozy ny zanak'izay mbola manao sikary baba mamanay. Mbola manao sikary baba mamanay. Mbola vavaka izy. Ary tena fiainako zany. Fa tsy resaka fotsiny. Lasa amin'izay midiko ny trano. Zay any zay tsy vita fa hivavaka. Ny vavaka miteny tsy fantatra. Zay rehetra natsoky tsisy hevitra pastera. Efa ny olona rehefa haute saison dia efa 4 volana manao réservation any andafy ianao mandeha any amin'izany uke zany. Enjana be zany. Tsy possible zany. Fa za kalma fotsiny. Nareo tsy possible aminareo ko nareo olombelonako. Normal zany fa olombelonareo. Fa izy ve mba manana zavatra impossible. Nenazy tout est possible. Tout fa tsy sasany fa tout. Alléluia. Amen. Lasa n'izay vavaka. Roako ny tevolo izay manakatsakana tsy azahoako plasy. Zany ihany ny teny gasy nataoko. Fa ny akoatr'izay teny amin'ny teny rasha barakadobo riscaridiba barakado shorobobo rakadibobo riscaridiba. Sa tsy mitebona ny tabatabako mihitsy. Rasha barakado shorobo regedi sharabobo. Ianao ve manao nasakany eo fiainanao efa poritra venao dia tsy mety zany ataovy mafy. Halleluja. Zany ny olana rehefa vavaka tsika tena miteny fa manina manao an'izany. Fa manina tsy atao mafy ny anao Eny an-tsena tsy mety fa raha ao an-tranoko ataoko zany. Za matoro ambony ao misy taona amin'ny raha ela vavaka ko dia tetra daholo ny olona taondrora fa daitra tapoko amin'izay rasha barakadobo ao an-trano. Zany ny ataoko. Izany ny ataoko. Vavaka 1 heure mihitsy tadidiko tena miteny tsy fantatra 1 heure to dia ny antsony agence de voyage. Pasteur nisy vazana kiray tsy andeha ndray hoy. Mandrava ny sakana ny vavaka miteny tsy fantatra. Mandrava ny sakana ny vavaka miteny tsy fantatra. Mandrava ny sakana ny vavaka miteny tsy fantatra. Alléluia. Ka tsy vavaka miteny tsy fantatra 5 minutes tsy mandeha ozosonoa. 5 minutes tsy mandeha. Tenena kaikanao 5 minutes tsy mandeha. Alléluia. Au moins mba 30 minutes vitanao vao maraina. Ianao ke vavaka miteny tsy fantatra io fa ianao raha miteny tsy fantatra angena ozy ny koritiana voalohany na dia miteny amin'ny fiteny anjely. Zany hoe misy natao hoe teny anjely. Teny amin'ny teny tsy fantatra. Ka raha miteny amin'ny teny tsy fantatra isika dia azon'ny anjely. Fa ny teny gasy aloha tsy haiko hoe azony ve. Alléluia. Alléluia. Fa miteny anao dia miazakazaka ny anjely. Tena miteny tsy fantatra anao mety mibaiko anao Gabriel. Efa hoe tsy voatony ny teny gasy hoa. Sarotra aminao ny teny amin'izany. Za ve ny baikobaiko ny Gabriel hoe Gabriel ireo le olona ry atao madinika mahay vidy ny atodiko. Gabriel ame vola alefa sianina mba ame volana. Hitanao zany memezanao zany. Fa vavaka fanataonao io raha io no avoaka an'Andriamanitra izao ny teneninao midanaka ianao. Ta Nigeria za dia nitarika fotoana le karana zay. Lehilahy izy
manao le akanjo lakarana le pataloha manao ohatry zao reny izy dia niraba izy tamin'ny teny anglisy dia anomboka ny fotoana izy favaka amin'ny fotoantsika ozy izy tsy niteny izy hoe andriamanitra tahiovitra donga dia miteny amin'ny teny tsy fantatra be izy teny amin'ny teny tsy fantatra be izy sady nandritra ny adiny firy fa niratra kely mihitsy aho hoe aza vavaka le rangaty fa nisy fotoana izy ohatry nisy haiko kely ny teneniny say nisy ny teny gasy ve izy sa tsy haiko loha tsy haiko fotry ny tena zany izy mety io e mandeha io tsy haiko tsondra izy ohatry zany ny haiko teneny tsy fatako tsy halleloia amen halleloia io zany tsy olana hoe zao volo zao ve dia avita an'izany fantaniana hoe zao vavaka zao ve mahavita an'izany amen zao vavaka zao ve maharesy an'izany sa tsy zany ty tonga eto ianao za tiako iravany sakana 5 minutes ianao vavaka tsy mandeha 5 minutes tsy mandeha halleloia mila mivavaka ianao ny anana zay sy mivato koa raha tena efa maliko kely zany zay maika toza mivavaka fa tsy maika ho aizy ianao mivavaka zao mantsy ny olona rehefa manana moyen dia hoe aisy misy moyen mandeha anina dia mandeha anina fa Paoly sy Silasy tsisy tongotra dia nanao an'Andriamanitra ho tongony izy tsisy vola ve ianao Andriamanitra natao volanao halleloia tsy mana-tanana ianao tonga tananao Andriamanitra rehefa mivavaka ianao dia ho avy ny tanan'Andriamanitra hitondra anao amin'ny fomba surnaturel ny amany ny olana eo amin'ny fiainanao halleloia sambaritsika senao ny olona zao mivaky loha ahoana nataoko amin'ity fiainana ity fa ianao zay mandre tian'Andriamanitra ianao izany angy nataon'Andriamanitra amintsika tapafaharoa dia zao ahoana fomba ivoahanao anatin'io krizy io dia ny fahefanao men'Andriamanitra rehefa tonga zanak'Andriamanitra voateraka mihitsy tsika dia ny fahefana men'Andriamanitra Jaona toko voalohany 9:12 fa izy rehetra nandray azy nandray an'izy nandray an' Jesosy dia nomena hery fahefana nomena pouvoir voalohany an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao dia miditra ny pouvoir ny pénetre tsy hita maso hery tsy hita maso ao anatinao amen ary io fahefana io mandresy manapaka krizy rehetra eo amin'ny fiainanao halleloia amen hitanao tsy mivavaka ianao mba homena vola fa mampiasa fahefana ianao mandrotana ny korotana ara-bola mandroaka ny devoly zay tsy mampanam-bola fanara tsy mampantra roanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fahefana ary miteny vola ianao mba hiditra amin'ny fahefana eo amin'ny fiainanao izany le fahefana omen'Andriamanitra fa tsy hoe Jesosy mba ataovim-panakarena zanakao toy Jesosy hoe efa vitako zany azangatana tsony ny zavatra efa nataoko anao efa nanaiko fato anao araky ny Koritiana 2:7 fa fantatrareo fahasoavan'i Jesosy fa na dia mpanakarena izy dia nanaiky nahatra efa lasa efa passé efa nanaiky nahatra Jesosy mba mpanakarena ny olona zay manolo tena ho azy niza manana an' Jesosy lisitry ny mpanakarena halleloia niza manaky an' Jesosy amen manaky an' Jesosy mandray an' Jesosy nidra tao amin'ny hôpitaly tao manjaka-andrina dia natsony olo vavao reto pastera dia zao ny teniko tsy mivavaka fotsiny nareo ve aloha makatoa an' Jesosy ny olona ngina makany ampiskidy dia makatoa le skidy aloha makatoa izy onona ny atao zay izy vao mahazo zavatra amin'io skidiny io ka raha ianao mila an'Andriamanitra ianao anasitrana anao andravasakana amin'ny fiainanao mila katoavinao izy zanakatoavo zany mino ve anao izy mavita an'izany akatoavinao izy hiditra ao anatinao fa tsy hoe eritreretinao fotsiny mila katoavinao izy makatoa azy ve anao eny tompoko ay dia vavaka ao anao zany zao manaiky an' Jesosy teneny hoe manaiky an' Jesosy ny ao anatinao miaraka amin'le fahefana mahery amen meme fiangonana rehefa teneko zany iza hoe ny ao anatinao
ny sasany tsy miteny mihitsy ndry ngambola tsy manana ampandrosoa iaingana raha vola riatsena ry zany tena sarotra fa Jesosy fonina itsofoko amin'izay rehetra mihitsy sy makatoa azy sao ankehitriny sao amen halleloia tsy maninona ho ahy zay tsy hanampy antsika tsy maninona ho ahy zay tsy hanana antsika fa rehefa manana an Jesosy tsika atao hoe grand nge manana an Jesosy satria manana fahefana iny Jesosy ampidiritsika iny miaraka amin'ny fahefana miaraka amin'ny arena miaraka amin'ny fahasalamana amen teny fahefana tena antsika hoe mitsahatra ny aretina dia mandeha dia nisy mpanompon'Andriamanitra vavaka ho an'ny olona zay tratra ny cancer ny vavany dia tonga ohatra kasobosy izy lamba be fa tsy kasobosy ny nataony tena natony izy mba hivavahana fa sokafan'le lamba ozy izy le pasteur oh my god ozy izy Andriamanitra ozy izy teny olona rehetra nahita zany teny koko nahita le vavany efa tena goka enjana be fijery azy fa rehefa tonga teo anatrany le mpanompon'Andriamanitra izy dia teo le mpanompon'Andriamanitra nametra tanana taminy teo izy aloha vavaka mitetsy fatitra izy aloha rasarababaraba feo amin'izay izy tenitsanina amin'izay dozy izy ray roa telo androany itenenako ny cancer amin'ity lehilahy ty miala tao ray roa telo zay zany teny naran'i Jesosy lasa le lehilahy afaka eninandro ny témoignage fizona vavolombelona nanomboka naniry vavany ny fahefana ao anatinao ny lasa fa ny loharanona retina rehetra dia mainatra amin'ny vakany teneno an'izany ny tenanao teneno amin'izany rekorotanao tokantranonao hoe rekorotana tamaleriva nisy message voaraiko izay tsy te mafaly avy any an-tranonay dia hoy za hoe zao ndry zao hitondra ny diteny ity zao kalma fotsiny tozy izy hoe recebereketo sorobobo sy teniko ny anaran'i Jesosy hoa nomboka nitondroko tany an-tranonay miala taonareo dia voly miala amin'ny zanako iny any mihitsy nataoko inona ozy ianao 10 minitra taoriana zay tonga amin'izay message fa mifanohatra tanteraka amin'le teo toy za hoe Jesosy halleluia amen ohatra ny tena nisy fahatongavan-tsaina ihany teo amin'ny fiainako nandritra ny fotoana maro fa za zao misy fahatongavan-tsaina amen halleluia ny vavaka ataonao maharitra eo dia manao vavaka miteny tsy fantatra fa ny miteny ny problème zavatsarotra amin'ny fiainanao mila ny fahefana zany teneninao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy fahafatesana miala rehefa natondra retina maro miala ao an-tranoko miala amin'ity tenako ty tsy manakera amin'ny fiainako teneninao zany fa fahefanako ny tenenanao hoe mandidiny rako aho salama izy amen teneninao zany amin'ny fahefana mitenenao hoe tia ny vola ny tanako alefaso amen mitenenako ianao hoe salama sy matanjaka ao miaina fiainana miopapanao miaina fiainana feno fombiasanao miaina fiainana feno fahatsarana miaina fiainana feno fandresena tanteraka ao manasanao aitsangana halleluja rasamba ragadi bobo ya samba ragadi bobo regadi bara samba ragarishi atavy mafy vavaka amin'ny tetsy fantatra azamenatra regadi bara samba ragaishi ribo regadi bara samba ragaishi regadi bara saragaisharabo regadi bara samba ragaisharabo regadi bara samba ragaisharibo fragada samba ragaishi ribabara regadi bara Sari gaishi, rigedi babara sarabo, orregedi bara sharibo, orregen moskai di babara, orregedo sambara gaishi rigodi bayasa, regedi baba shiri goli di babo, resmo baragadi baba risidibo, fregada sambara gada shari baby, rigedi bara skali di babara
ragada rasabaragali dribaba shorogo barkamba sabaraga shiribayasa regede barashariga dribo vragadi sabaraga shiribaba raba regedi bara sabaraga shi angina isika akpimasno inna zole karazana safotofoto manna faifantsika sianao teneno hoe ny olana rabola mitsahatra alefa amin'ny anaran'i Jesosy tsahatra ny olana rabola devoly ny devoly mpanakorotana ny volako fanapandany pikiky miala alefa teneno zany amin'ny anaran'i Jesosy miala reo fanapandany pikiky reo fana mahantra mandrava miala daholo anaran'i Jesosy miala reo fana mampahory miala anaran'i Jesosy angina isika tompoko aza mijery olona tena tsy mivazivazy tsika sao hitanao tsara mivokatra voakeo ianao tena mahita ianao tena mandray ianao zao fotoana zao teneno mbola tiako ianao mbola nangana ny tananao ray amin'ny fahefana tsy mivazivazy dia miteny hoe reo asana devoly zay nampahory tsy nahazahoako vola hatramin'izay potipotehako alefa agnana tsy nahazahoako vola potipotehako zany ravarafako zany foanako ny heriny zany reseko zany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy stop okizay apetrao eo amin'ny tratranao indray ny tananao okizay aloha apetrao amin'ny tratranao ny tananao dia teneno hoe reo karazana devoly nampanota stop mivoaka amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy reo fanaratsy nampanota nampanona foana amin'ny anaran'i Jesosy stop voaka miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy okizay ametrao tanana ihany ny vatanao teneno ny fanahy marary ny fanahy mahafarofy amin'ny anaran'i Jesosy ngotako tanteraka tsy manan-kery ao amin'ny rako tsy manan-kery ao amin'ny vatako amin'ny anaran'i Jesosy reo fanahy mahafarofy reo fanahy marary amin'ny anaran'i Jesosy tsahatra tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy amen alleluia okizay aza miteny tsony ianao rehefa miala ety za be tension aza miteny an'izany manam-pahefana ianao azay tenenao tonga dia tanteraka aza miteniteny foana mihitsy ianao oka hiteny ianao hoe misafidy androany avereno zany ny ho salama sy matanjaka tsy misy aretina afaka hamono aho tsy misy aretina afaka hivelona ato anatiko satria ato amiko Andriamanitra sy ny fahefany amin'ny anaran'i Jesosy asandrato indray ny tananao dia teneno hoe tiany ny vola ny tanako manan-karena ara-bola aho manana ny ampy ara-bola aho manana ariary be dia be aho na amina euro na amin'ny livre sterling ray karazam-bola rehetra dia tiany tanako zany alleluia tiany ny vola ny tanako ny vola ampiasain'ny tanako dia mitombo mahay mitatam-bola aho alleluia amen alleluia okainao itsikitsika androany halleluia rasamba ragadi bobo rasamba ragado shorobo rikidi baba rasamba raba amen Terao Jesu, terao ni Maraina, terao ni Antoandro, terao
dia raha rehefa mody ny masoandro lazao Jesosy lazao ny maraina lazao ny atoandro lazao Jesosy lazao rehefa mody ny masoandro ubi Jesosy makatoerantsika tompoko be dia be ny olona no tsy mahazo ny mahatonga azy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fa matoa Andriamanitra matoa Jesosy nanafatra andreo apôstôly mba tsy aloha Jerosalema aloha hoy izy hoe andraso ny tefikasa'Andriamanitra ray fa Jaona nanao batisinareo tamin'ny rano fianareo kosa teo batisa fanay masina rehefa avakandro vitsivitsy dia rehefa nijanona tao Jerosalema tokoa reo apôstôly reo mpianatra dia niaraka ny vavaka ny raisaina tao amin'ny efitrano ambony anankiray dia ity zany no teny tiako ambara hoe Andriamanitra mihitsy no te ampiteny ny olona manompo azy amin'ny fiteny tsy fantatra dia hoy ny baiboly hoe raha mbola atao anatin'ny fotoana nanaovana vavaka reto apôstôly reto mpianatra dia nisy rivotra mahery ny fofofo nisy feo azafady nisy feo mahery ny fofofo nisy feo toy rivotra mahery ny fofofo nanenika ny trano zay ny angonana ary dia nilatsaka tamin'izy ireo ny fanay masina ny fisehoany dia toy ny lela mitarenafo mipetraka teo ambon'izy rehetra dia hoy ny baiboly avy eo dia nampitenena amin'ny fanay masina tamin'ny fiteny maro samihafa izy ireo raha nita ao amin'ny asa apôstôly toko faharoa aloha dia niteny tamin'ny fitenin'ny olona teo tao ambony tany zareo fa saingy tsy hain'ireto apôstôly hoe teniniza moa tenin'ny firenena iza moa ty teneniko ity fa dia hoy ny baiboly hoe nampitenena amin'ny fanay masina tamin'ny fiteny maro samihafa dia any amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko fahafoloany ray dia tahaka ny hoe ry Cornelius sy fianakaviany rehefa nilatsaka tamin'ny fanay masina dia nampitenena amin'ny fanay masina tamin'ny fiteny tsy fantatra sady nankalaza n'Andriamanitra sady naminany zany hoe mety amintsika olon'Andriamanitra zany a dia miaina amin'ny fiainana mandray ny fanay masina dia avy aloha ny fanay masina hiasa amintsika ampiteny atsika amin'ny fiteny arak'izay tiany ampiteneny ny atsika fa ao anatin'ny fiteny arak'ilay afatra nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo io ao anatin'ilay fiteny tsy fantatra zay lazain'ny vavantsika rehefa mivavaka dia milaza zava-miafina sy takatra ny saina amin'Andriamanitra isika ary eo ambadiky ny vavaka zay ampitenena fanay masina atsika amin'ny fiteny tsy fantatra dia azo antoka fa misy mirakla ao misy mirakla ao ataoko fa nazava amin'ny fampianarana na rana témoignazy nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra teo matoa nentin'Andriamanitra nampahafantarana antsika izany satria te hitondra antsika amin'ny fiainana miavaka Andriamanitra amin'ny tetaony ity asioteka mafy be asioteka mafy be alleluia dia andao faranantsika aloha ny fitoam-pivavahana faranantsika amin'ny alana vavaka atsakany ny tananao misaotra ny tompo isika misaotra Andriamanitra fa vita somatsara ny fitoam-pivavahana zay nitondranao anay tamin'ity androany maraina ity misaotra ny amin'ny afatra nampitorianao mpanomponao na rana témoignage velona ka matoa
nasainao nety mpanomponao zany androany ho ambara aminay satria te hitondranay ho afianana hafa kely ianao manomboka amin'ity andro androany ity ary zay rehetra manketa hita satria mino an'ilay afatra nentina teo izy dia hitany voninahitra Andriamanitra atsapany herin'Andriamanitra miasa mirakla ambony mirakla no hotanteraka eo amin'ny fiainanay misaotra ary sakanako amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra mety tetiky ny fahavalo tsy anankeramelanay fa izay dia olona miavaka voatoatra ny sakana ka toka olona vaovao izahay eto ambony tetany ity isaorana ny anao Andriamanitra tondranay ho amin'ny fahasoavana lehibe amen mbola hiteka ihany isika raha mbola misy mirefitrevitra dia atoaviany